Ry havana malala, faly miarahaba anao indray ary mankasitraka anao manokana ny amin'ny fanaranao an'izao fandaharana izao. Ny tompontsika dia nilaza hoe mba hanananareo fiadanana amiko ao amin'ny Jaona 2:17-telopolo, tohizantsika zany amin'ny alalan'izao fiarahantsika eto amin'ity fandaharana ity izao, ny hananantsika fiadanana ao aminy. Androany tsika dia hijery ny lohahevitra hoe ilay andrian'ny fiadanana maty ho anao. Andeha hiara hivavakintsika mialohan'ny andiniantsika an'izay. Andriamanitra o Rainay any an-danitra, fantatro fa hiteny aminay indray ianao androany amin'ny alalan'ny teninao, ka dia isaoranay ianao be dia be izany, isaorako anao mialoha izany Andriamanitra. Angatahako koa anefa ianao mba hanamboatra ny fonay, mba hanananay fahazavan-tsaina, hanananay fotsotra ihany koa handray ny teninao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tononoka amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen. Ry havana, misy manam-pahaizana mpanoratra nanao fanambarana hoe ny olona anankiray izay maty vokatry ny accident cardiaque, attaque cardiaque eo amin'ny fiainany dia misy rano ny cavité misy ny fony ao amin'ny tratrany ao, misy rano mivoaka rehefa maty vokatr'izay hoe fijanonan'ny fo tampoka izay. Tenenintsika amin'ny teny malagasy tsotra fotsiny hoe vaky mihitsy ny fony. Androany isika dia hijery zavatra manokana mikasika an'ilay lehilahy anankiray voalaza fa andrian'ny fiadanana. Isaia 7:5, rehefa naminany ny fahaterahan'ny mpamonjintsika ny mpaminany, dia zao ny fanambarana nataony. Isaia 7:5, fa zaza niteraka ao antsika, zazalahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia ho antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rainy Mandrakizay, Andrian'ny Fiadanana. Fantatritsika fa miresaka ny amin'i Jesosy mpamonjy, Kristy tompontsika ny mpaminany eto. Dia anambarany fa ny anarana iantsoana azy dia Andrian'ny Fiadanana. Misy anarana hafa ihany koa izay mba tiako marena, marobe moa ny anarana iantsoana azy fa anarana anankiray iantsoana azy ihany koa ao amin'ny Apokalipsy 7:20. Vakintsika ny 2:4. Apokalipsy 7:20 dia ny 2:4 dia zao no voalaza ny soratra masina: ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy, nanao hoe mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo, andrian'ny fiadanana, anaran'i Jesosy tompontsika izany. Fa misy fanambarana anankiray koa nefa ity izay manambara ny momba ny tompontsika io ihany koa. Isaia 7:15. Isaia 7:15 dia andao vakintsika ny 7. Zao ny fanambarana momba azy: natao tsinitsinina sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana, ary tahaka izay tsy tian'ny olon-ko jerena akory izy, natao tsinitsinina izy ka tsy mba nahoantsika. Ry havana malala, lay tompon'ny tompo, lay mpanjakan'ny mpanjaka, lay andrian'ny fiadanana, dia voalaza ihany koa fa lehilahy ory sady zatra fahoriana izy. Inona ny zavatra nisy tamin'ny fiainan'io mpamonjintsika io, io mpanjakantsika io, ilay tompontsika io? Andao vakintsika ange izay voasoratra ao amin'ny Lioka 12:20 dia ny 2:17. Lioka 12:20 ny 2:17. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy, zao ny voalaza ao: Lioka 12:20 dia ny 2:17. Andiny ny 15 azafady tompoko.
lioka toko fahafito amby roapolo dia ny andininy toko faharoa amby folo dia ny andininy fahadimapolo. Mialatsiny andininy fahadimapolo. Ary manana batisa hanaovana batisa ahy aho, ka manahoana ny fahoriako ambara-pahatanterany. Jesosy no milaza eto. Andalo batisa manokana izy. Tsy ilay batisa nanaovana azy fony izy hanomboka ny asany fa efa aty aoriana izy no manao an'io fanambarana io hoe mbola hatao an'io batisa manokana io izy. Ary ozy hoe akory ny fahoriako mandra-pahatanteraka izay batisa izay, amin'ny dika teny ombonana Baiboly DM dia zao ny fanambarana tenenin Jesosy hoe mahery aho ny ahatanteraka an'izany. Io lioka toko faharoa amby folo andininy fahadimapolo io. Ravana malala, ny zavatra izay efa hiaretany Jesosy tsy ho ela, io nambarany hoe batisa manokana izay hanaovana batisa azy io, izay nilaza ny amin'ny mahalehilahy ory sady zatra fahoriana azy. Andao jerentsika misimisy kokoa ny ao amin'ny filazantsarany lioka ihany toko faharoa amby roapolo. Toko faharoa amby roapolo dia vakintsika manomboka amin'ny andininy faharaika amby efapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby efapolo. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy faharaika amby efapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby efapolo. Ary izy niataka taminy tokony ho ny ray mitorabato dia nandohalika ka nivavaka hoe raikio, raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie ny atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy, ary fahadiran'ovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa, ary ny dininy dia tahaka ny rà nipotrapotraka tamin'ny tany. Ravana malala, inona ny zavatra niseho tao Getsemane? Nivavaka Jesosy. Nivavaka Jesosy ary nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe esory amiko ity kapoaka ity. Tadiditsika ilay lioka toko faharoa amby folo tamin'izay Jesosy dia efa nilaza hoe efa maika, efa tsy andrika io izay hahatanterahany batisa, hanaovana batisa io. Rehefa tena niatrika an'io teo izy dia niantso tamin'Andriamanitra hoe raha sitrakao esory amiko ity kapoaka ity. Kanefa aoka ny sitraponao ny atao fa tsy ny ahy. Fa inona ny zavatra niseho? Inona ny zavatra niseho? Tonga moa ny anjely nampahery azy, satria tsy maintsy hosotroina io kapoaka io dia tonga teo ny anjely nampahery azy. Fa soa ihany Andriamanitra nahafantatra, naniraka ny anjely teo Andriamanitra, satria efa nivadika rà mihitsy ny hatsembohan'ny patrapatraka tamin'io fotoana io. Tsy fantatritsika hoe ara-tsiansa zany, ara-medisina, inona ny zavatra niseho? Nisy lalan'ny rà madinika tapaka ve tamin'ny hoditrany dia nivoaka toy ny hatsembohana ny rà. Nitolona mibavaka izy teo, tsy mbola nisy ny kapoka izy teo, tsy mbola nandalo an'ilay kapoka hoe 7:13, kapoka karavasy misy vy krosy kely ampiasain'ny miaramila Rômanina, tsy mbola nandalo an'izany izy teo. Tsy mbola nilanja ny hazo fijaliana izy teo. Fa tamin'io fotoana io kosa dia niteny Jesosy hoe ity kapoaka ity raha azo atao esory amiko. Tamin'io fotoana io dia rà no hatsembohan'ny patrapatraka. Inona ny zavatra niseho tamin'i Jesosy? Nanana fihetseham-po toy ny ahoana izy no nahatonga an'izany? Soa ihany fa efa nambarany mpaminany meloa. Misy faminaniana anankiroa mikasika an'i Jesosy reto ho vakitsika. Salamo 7:20. Dia ireo faminaniana ireo no manambara amintsika hoe inona ny zavatra niseho tamin'i Jesosy tamin'ny ory io, tamin'izy ilay nivavaka dia nipotrapotraka ny hatsembohany. Salamo 7:20 zao no voalaza amin'ny andininy faharaika amby roapolo. Salamo 7:20 andininy faharaika amby roapolo. Fa zava-mangidy no nomeny hoaniko, ary vinaingitra ny natolony ahy, hosotroina raha nangetaheta aho. Mampatsiahy antsika tantara ve zany? Jesosy teo ambony hazo fijaliana, nangetaheta izy. Ary rehefa mba niangavy mafy vokatry ny etaetany, efa fantatry Jesosy fa miaramila Rômanina tsy mivadi-trovana no teo aminy teo, fa saingy noho ny hamafin'ilay etaeta
zay niatra taminy dia nangataka izy mba omena hosotroiny fa mangetaheta. De fantatritsika ny tantara fa vinaingitra no nomena azy hosotroiny tamin'izay fotoana izay. Jesosy ny voalaza ny faminaniany mpanao salamo eto, fa zava-mangidy no nomeny hoaniko ary vinaingitra no natolony ay hosotroiko raha nangetaheta aho. Jesosy io zany. De zao ny voalaza amin'ny andinin'ny 20 eo ambony eo, milaza mikasika an' Jesosy Salamo 7:20, andinin'ny 20. Ny latsa de nanorotoro ny foko ka reraka indrindra aho, ary ny andry antra aho fa tsy nisy sy mpanony fa tsy nahita. Hozy Jesosy hoe notorotoroina, torotoro ny foko ary reraka indrindra aho. Ny fony torotoro, niteraka farerana mafy ho azy, reraka indrindra. Zany ny fomba anoratan'ny soratra masina, ilazany soratra masina ny zavatra niatra taminy. Andao hijery faminaniana anankiray ihany koa tsika, Salamo 2:20, mikasika an'izay niaretan' Jesosy teo. Salamo 2:20 de vakitsika ny andininy 19. Andininy 19. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mizara ny fitafiako ho azy izy ary ny akanjoko ilokany. De fantatritsika ihany koa fa faminaniana mbola mikasika an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ihany io. Nilokan'ireo miaramila ireo ilay akanjony izay naesorony, de hoe iza ny azo azy amintsika. Jesosy ny voalaza eo amin'ny faminaniana io ary toko 2:20 io, Salamo 2:20 de miresaka ny am' Jesosy. De zao ny vakitsika amin'ny andininy 4:20, faminaniana ny am' Jesosy, Salamo 2:20, andininy 4:20. Efa rano ahidina aho ka mivaha ny taolako rehetra, tahaka ny savoka ny foko, miempo ato anatiko izy. Jesosy de voalaza fa miempo ao anatiny tahaka ny savoka ny fony. Eto zany ry havana de mazava amintsika ny zavatra zay niaretan' Jesosy ary tamin'izy zay no teo amin'ny tao Getsemane, ny voadra, ny dinitra, satria ny fony tao anatiny no efa tena mila ho vaky tamin'izy nivavaka tao Getsemane io. Mbola toizantsika inona ihany koa ny zavatra hafa zay niseho. Jaona 7:20. Jaona 7:20. Soa ihany fanambaran'ny soratra masina amintsika zany mba halalantsika ny tena misy. De ny andininy 2:20. Jaona 7:20 de ny andininy 2:20. Azafady ny andininy 4:30. Jaona 7:20 de ny andininy 4:30. Fa ny miaramila anankiray nandefona ny lany voany ary niaraka tamin'izay de nisy rà sy rano nivoaka. Ry havana malala, maty talohan'ny fotoana Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Maty talohan'ny fotoana, raha mbola tsy tokony ho faty akory izy, satria mbola zay le fanomboana amin'ny hazo fijaliana, tsy vitany hoe alaim-baraka fotsiny fa avela angiry firy eo mandritry ny fotoana lava mandra-patapitry ny aina. Lay jiolahy anankiroa niara-naombona taminy mbola tsy maty fa izy efa maty. Dia nisalasala le miaramila anankiray hoe sao de tsy tena maty io. De no le fonony ny lany voany de nataony nahatratra hatrany amin'ny fony mihitsy lay lefiny mba azahoana antoka fa ho faty tokoa Jesosy rehefa voalefiny. Rehefa nyle fonina Jesosy de voalaza ny soratra masina fa rà sy rano no nivoaka avy tao amin'ny fony. Ry havana malala, Jesosy teto maty satria vaky ny fony. Tsy nilefina ny nahavaky ny fony, fa efa talohan'io izy ny maty. Efa vaky talohany nandefonana azy ny fony. Zao ny voalazan'ny mpanoratra anankiray rehefa nahazo fahazavana avy amin'Andriamanitra ny amin'ny toe-javatra zay niseho. Io izy hitantsika eo amin'ny boky ilay fitiavana mandresy, pejy 3valonjato. De zao ny fanambarana nataony'ity mpanompon'Andriamanitra ity.
tsy ny lefina ny trabaka azy na ny azo fijaliana no nahafaty an' Jesosy. Ny rasy rano ny bohibohika avy tao amin'ny lany voany dia manambara fa ny fony vaky no nahafaty azy. Ny fahotana izao tontolo izao no nahafaty azy. Nahavaky ny fony Jesosy ny fahotako, ny fahotanao, ny fahotana izao tontolo izao. Tsy ilay fantsika, ny fantsika teo amin'ny tanany, na ilay fantsika rezatra be teo amin'ny tongony, na no izy nahantona teo, na ny azo fijaliana ny lanjai, na ny kapoka karavasy natao taminy, tsy ireny no nahafaty azy, fa vaky ny fony. Ary angamba aza izy ilay nivoadra ny atsembohany tamin'izy mbola tany Getsemane, mbola tsisy fantsika tamin'io, mbola tsisy kapoka karavasy tamin'io, nivoaka rano dinitra, efa ny fony tao anatiny tao, vokatry ny fahotana, efa nanavesatra azy. Ary izy tamin'iny nilaza hoe fahadiran'ovana loatra aho. Io teny hoe fahadiran'ovana amin'ity dikateny eto an-tanako ity, dikateny protestant ity, dia nataony hoe fahadiran'ovana. Fa amin'ny dikateny hafa dia niteneny mihitsy hoe efa hialaina, à l'agonie, souffrance à l'agonie. Mangiry firy efa ho faty, efa mialaina. Angamba raha tsy tonga teo ny anjely tamin'io, nampahery azy, dia teo Jesosy dia efa vaky teo, nijanona teo ny fony. Ry havana malala, no ny fahotako, ny fahotanao, vaky ny fony Jesosy. Hitanao ve efa tena ratsy ny fahotana? Ny fahotana no nahavaky ny fony Jesosy. Nahavaky ny fony Jesosy io, tsy noho ny fitiavan-tenany, satria fantany fa tsy hanam-piadanana ianao amin'io fahotana io. Raha mbola mijanona ao amin'ny fiainam-piadanana isika, ao amin'ny fiainam-pahotana isika, dia tsy hanam-piadanana. Nalahelo mafy izy noho izany, hitondra fiadanana ho anao no nahatongavany, hitondra fiadanana ho antsika. Kanefa dia voafitaka isika, dia miziriziry, mijanona ao anaty fiainam-pahotana. Misy lafiny telo mahatonga ny olona hiala amin'ny fahotana. Misy moa dia tsy tafahala ao mihitsy fa dia manao fanahinina mijanona ao. Misy miezaka hiala amin'ny fiainam-pahotana noho ny antony telo. Ny antony iray voalohany, matahotra izy noho ny vokatra izay mety ho vokatry ny fahotana ataony. Ho afa-baraka eo raha ohatra ka hitan'ny olona izany. Tsy anjary tsy handova lanitra raha ohatra ka izany. Zany ilay tsy tena fiovam-po, fahatahorana fotsiny ihany ny vokatry ny fahotana, fa raha ny tena marina mbola te hijanona anaty fahotana. Misy indray ny olona sasany mba te hahazo valim-bavaka, satria Jesosy Andriamanitra nilaza hoe hevitra mampisaraka antsika aminy ny fahotana, ka dia tsy miaino izy na hivavaka azy tsika. Ka satria mba te hahazo valim-bavaka, na dia mbola te hiaina hijanona amin'ilay fahotana koa azy, dia miezaka mba hiala amin'ny fahotana, mba ahafahan'Andriamanitra mamaly ny vavaka. Dingana anankiray koa izay, fa tsy mbola izay ny tena izy. Fa ny tena antony tokony hanala antsika amin'ny fahotana, dia satria nahavaky ny fony tompontsika ny fahotana. Nampahory azy ny fahotana. Ry havana, hitanao efa tena ratsy ny fahotana. Andao tsika hiala amin'ny fahotana. Tsy hanam-piadanana amin'izany isika. Andao entsika mibavaka izay, hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao izahay fa nampahafantarinao anay amin'ny alalan'ny teninao fa tena ratsy ny fahotana. Nahavaky ny fon'ny tomponay ny fahotana, satria fantany fa ho potika amin'izany izahay, tsy hanam-piadanana amin'izany izahay. Nalahelo mafy izy. Andriamanitra, indreto izahay mpanota mahantra, hifonanay aminao ny efa vita, ny rano efa raraka rehetra, fa manomboka izao Andriamanitra, tsy hanota intsony, tsy haniasa intsony. Ampio izahay amin'izany, tohan'ny herinao izahay amin'izany, ary Kristy ane hanampy anay
araka ny teny fikasana hoe izay rehetra mandray azy dia omeny hery. Hanolo tena ho azy zahay Andriamanitra, hanolo tena ho an'i Jesosy izay, mba ho izy no tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Dia angatahana kosa ny mba hanomezanao hery anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba ho afaka tanteraka ny fahotana, dia mba tsy hanota intsony, mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao sisa ny fiainanay manomboka amin'izao fotoana izao. Eny mandra-piavin'i Kristy eny Andriamanitra, mba harika hatramin'ny faran'izao izany mihitsy. Tononinay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.